araka le didim-panjakana teo hoe efa affaire courante sisa. Iza zany zao chef de l'administration. Am'izao tsika miteny zao ve zany zao a miala ny prime ministre sa tsy miala, satria izy miteny hoe mbola ho ateriko le taratasy. Raha mbola anatitra an'le taratasy izy a mbola premier ministre izy zany. Ke ahoana raha mbola tsy manatitra an'le taratasy ao anatin'ny ray volana ve ny prime ministre afaka manendry prime ministre melohan'izany fotoana zany ny filoham-pirenena? Raha tsy manatitra an'le taratasy maimaika ve ny prime ministre de ampiarina ihany le décret. Ka eo no mahatonga antsika miteny hoe iza ny milaza ny marina, iza ny mandaingy eto amin'ity raharaha ty. Point manaraka zao zavatra ataony fiadidinany république zao tompoko dia coup d'état interne. Coup d'état interne. Ary io efa méthode n'le régime Rajaonary Mampianina io. Jereo nanaovana coup d'état any Christine Razanamasoa, tongisiny Big Max andray Jean Max Rakotomamonjy, tsy nanana ny antra. Jereo reto be ny tanàna ny fidina ny tongisiny conseil d'état tonga de miongana nefa olona élu de nisoloana be ny tanàna HVM. Olona mbola tsy nanatitra taratasy fametra-pialana tozy ianao hoe miala satria ianao nametra-pialana. Ahoana ary zany? Zany zavatra zany a le ataontsika hoe implosion, mipoka avy ao anatiny, misy fipoahana avy ao anaty ary mametra-panontaniana lalina mihitsy e. Tenenina foana hoe instabilité politique, ametraka stabilité politique fa rehefa tena mandinika ianao ao anatin'le fitondrana ihany ine no mamorona an'ilay instabilité politique. Zao ny nefa rany mipoka avy ao anatiny ny sarom-bolany. Fa maninona ary le filoham-pirenena no manao zavatra manala baraka ohatran'izao? Fa maninona ary manodidina an'le filoham-pirenena tsy mahavita mijery hoe so tsy mety zao zavatra atao zao? Azo ny filoham-pirenena tonga rehefa niteneny zany tsika ma filoham-pirenena azy. Tsy aloha raha tonga de mieritreritra hoe raha vaky fotsontsotro zao ny gouvernemanta de samy miala, raisinao ny responsabilité momba an'izay. Fa ity zany a le filoham-pirenena ohatra ny tehiseho hoe tsy zangy eny nanaly fa izy nametra-pialany de tadiavina le fomba atongavana am'le hoe nametra-pialana ny prime ministre na de am'ty fomba mamoetra ohatra ny ty mitrangy ty azo. Zany zavatra zany no atao hoe poltronisme. Manahirana zany. Be loatra ny resaka mandeha amin'ity prime ministre sy filoham-pirenena ty a. Lasa mihitsy azo ny saiko. Marina ve sa tsy marina zany hoe raha matoa voangy Rajaonary Mampianina mitsony ny tsy manaiky raha tsy esorina Jean Ravelonarivo ary ny feo mandeha de mandeha de mandeha de hoe tsy mety mody eto Madagasikara voangy Rajaonary Mampianina raha tsy miala Jean Ravelonarivo. Inona raha ny dikan'izany? Marina ve zany première dame? Ary ty moa efa nanaovantsika resaka foana. Qui est-ce qui gouverne? Le monsieur ou la dame? Tadidio tsara nefa fa tena magie be mihitsy nahatonga ny prime ministre Jean Ravelonarivo prime ministre, satria hoe ny vadiny prime ministre Jean Ravelonarivo de dame de compagnie ny voangy Rajaonary Mampianina, ka tamin'ny alalan'ny voangy Rajaonary Mampianina no somary mba nanotrotra ny lohan'ny filoham-pirenena i Jean Ravelonarivo atao a prime ministre. De aty aoriana indray tapitapiko anao za tsy hody raha tsy alany Jean Ravelonarivo. Fa ahoana ary zany e? De io tokoa tsy fantatra aloha zany hoe tena ahoana fipetraka zany zavatra andro fa lasa ohatrany hoe angotongoton'olona ray ve
sa inona mahatonga tsy fantatro hoe raha marina zany a tena tsy fantatro tsony atao hoe sens de l'état. Inona ny rôle an'izany président de la république, inona ny rôle an'izany première dame. Fa ny tantara ny fandibodibo teto amintsika ataty Afrika tena ndraindray tena misy mihoatra n'le toerana hipetrahana amin'le fitantanandraraha reny vadina filoham-pireneny reny. Inona zany zao vokatr' zao tadidio fandresantsika maly de hoe manana dossier maromaro ny premier ministre mba hanitenitsika avoay de mbola eo am'le seza fa raha voaboa teo mampamangy miandry ako zao zany zao aloha raha le dossier nyresahana de mandresy zany filoham-pirenena aloha zao mandresy zany zao Claudine Razay Mamonjy satria de sady nitety député i Claudine Razay Mamonjy de tia anarona ny reto le casserole be de be manoka ampongaponga treraka ny gazety reto vo malitsika ny resaka an'le hoe tsy ahoatsehoanao anao de mahasubvention amina miliara maro any amin'ny commune Ambohimamasina. Le subvention tsy hitantanina lean'le vola, ny infrastructure tsy vita, anaovana inspection ianao tsy mety mamaly ny antsony manam-pahefana. Pongatra indray tamin'ny gazety androany hoe misy famomezana marché occulte reny hoe fournisseur sy ny karazany reny zany de azony raha matoty foana le marché de manao prête-nom izy zany hoe mody anaran'olona hafa ny ohatrany hoe mandray le vola nefany izy ny tompon'le izy efa manjatona miliara zany ingy ty raha totofana ty vaky balina zany le firenena ary niondrika eo anatrehany zay fanaovana arom-paosy ny firenena zay le premier ministre zay nieritreretina hoe amoaka dossier mba nieritreretina hiteny hoe inona marina ny zava-misy ao anatin'io fitondran-draharaha mpanjakan'io inona marina izao mifandehany le décret navoaka misy karazana escroquerie mihitsy zany le izy le efa nitenentsika zay le ilany anankiray raha ataotsika ka hoe nandainga ny présidence de zay ny fomba nijerentsika azy faux et usage de faux nataony fiadidina ny république nanao coup d'état interne misy resaka tokony mifanentana am'izany eo amin'ny lafin'ny fampiarana ny lalàna andao ndray resaka atao amin'ny prime ministre ary tompoko zay ne ny ane fiadidina ny république ny prime ministre ndray vo maly sika ny antsoantso farafaratsiny avoay ny marina farafaratsiny avoay zany dossier zany farafaratsiny de mbola eo am'le fahefana indrisy ampitomboana arivo vomaly le prime ministre no nanao kabary ohatran'izao averiko fa mbola tsy nametra-pialana aho ary tsy hametra-pialana ngamba mazava zay constitution napetraka anahy eto a de constitution koa ny maka anahy eto zay tsy hametra-pialana fa ty androany dia noely angataka ny tenako mba ametraka ny lettre de démission dia namany ny tenako hoe aloha nisy finiavako an'izany taratasy zany oa dia miangavo kely eo aloha aleo mba hiresaka amin'ny fianakaviana dia gaga moa ny tenako ny andarana maheno fa nametra-pialana ny tenako
atreto aloha dia mbola tsy nametra-pialana kanefa kosa noho ny intérêt supérieur de la nation ny tombotsoa ny firenena zay ny fampandrosoana ny matematesatsika dia tsy maintsy verinany ny tenako amin'ny fotoana matety azy kametaka n'izay taratasy fialana izay satria ny tanindrazana dia zavatra masina ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy sy ty firenena ity kosa koa dia mbola zavatra masina ka malagasy isokajaina sy tia tanindrazana ary araky ny targetranay tany amin'ny sekoly miaranila dia hoaterikeny zany amin'ny fotoana matety azy mba ny fampandrosoana any Madagasikara no imasoantsika tsirairay ary mba ho tanteraka tokoa le ny vila napetraky ny filoham-pirenena Hery Rajaonamampianina dia Madagasikara mandroso sy miroborobo hoela velona i Madagasikara ho any tanindrazana. Ny oraisitsika dia le hoe omaly tsy ala fa ny androany dia hoe ekeko fa anatitra ny fametra-pialana fa ny fotoana mbola tsy fantatra fa omaly ny omaly ohatra mampite ametraka fantaniana hoe mais de qui se moque tant iza raha ny olona any aniny eto amin'ity Madagasikara ty manao zavatra mampiome avokoa na filoham-pirenena na le style lanaovan'le prime ministre ny zava-misy